d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. dia faly miarabantsika indray ravana amin'ny anaran'i Kristy Tompo amin'izao fandahara ny toivaka ny fahamarinana izao izay andraisantsika fampahirezana sy fampianarana araka ny ten'Andriamanitra mba hifampirisihana amin'izao azakazaka fanarandia an'ilay tompontsika izao. Dia mialohan'ny hamakiana ny teny sy hifampizarana amin'izany dia mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra raha io mideranao sy mankalazanao. Manome voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Kristy Tompo noho izao fotoana omenao anay izao. Miteneny eto ianao Tompo, fantatray fa manan-kambara aminay isanandro ianao ka dia mampahirezana ampifantaro anay ny sitraponao ary aoka Tompo tena volavolainao olona izay mifanaraka tsara amin'ny sitraponao ny fiainanay. Dia apetraka aminao manontolo izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Kristy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny izay tiako hifampizarana amintsika anio dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 7:100 ka ny andininy 7:10 hatramin'ny andininy 4:90. Andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 4:90 amin'ny Salamo 7:100. Mialohan'ny hamakitsika azy dia tsara ny afantarantsika fa ny Salamo 7:100 dia salamo fankalazana sy fanandratana ny tenin'Andriamanitra ary fijorona vavolombelona ho an'ny olona izay nifandray tamin'ny tenin'Andriamanitra ary manome torohevitra betsaka ho antsika ny amin'ny hoe tokony atao mahakasika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny Salamo 7:100 anisan'ny tena salamo nandiny soratra masina maro izay tena ahafahantsika mahalala ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra amintsika sy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'ny fiainan'izao tontolo izao izany Salamo 7:100 izany. Ndeha arovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany soratra masina izany. Anjarako Jehova mini mitandrina ny teninao aho, mifona aminao amin'ny foko rehetra aho, mamindrafo amiko araka ny teninao. Mihevitra ny lalako aho ka mamerina ny tongotro ho amin'ny teny vavolombelonao. Mandeha faingana aho ka tsy mitaredretra amin'ny fitandremana ny didinao. Ny hodidina tamiko ny famatoran'ny ratsy fanahy, tsy mba nanadininy ny lalànao aho. Mamatonalina no ifoazako hideranao noho ny fitsipika ao marina. Naman'izay rehetra matahotra anao aho sy naman'izay mitandrina ny didinao. Jehova, eniky ny famindramponao ny tany, ampianaro ahy ny didinao. Amen. Indraindray amin'ny karazana lahatsoratra tononkalo tahaka itony dia isaky ny andininy dia manana hevitra samihafa, indrindra ohatra raha mamaky ny bokin'ny oabolantsika. Fa ny zavatra tsikarotra eto amin'ity Salamo 7:100 ka manomboka amin'ny andininy 7:10 ity kosa dia misy ifandraisany, misy fitohizany ireo andinin-tsoratra masina 9 ireo. Ndeha rojerentsika izany. Ny zavatra ambaran'izao mpanompon'Andriamanitra izao voalohany dia ny hoe anjarako Jehova. Asa na
mpisorona na levita io olona io na tsy fantatro fa ny ao anatiny ny fahatsapany dia anjaran' Jehova. Ny olona izay nanana an' Jehova ho anjarany voasoratra ao amin'ny baiboly dia ireo mpisorona na levita. Raha nandova ny zanak'Israely nandova ny tany Kanana dia tsy mba nomena lova tahaka ny hafa ny levita sy ny mpisorona fa voasoratra hoe Jehova no anjarany. Ary izay olona manana sy mahatsiaro an'izany atao hoe Jehova no anjarany zany, Andriamanitra no anjarany amin'ny fiainany zany, no manana n'ireo karazam-piainana izay ho tany saina eo amin'ireo andininy manaraka ireo. Raha ijery amin'izao fiainantsika ankehitriny izao isika dia ny hoe ary isika mba ahoana? Isika dia voasoratra ao amin'ny Petera voalohany 2:9 manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Raha ny tena marina ry havana dia isika ilay olona amin'izao andro ankehitriny izao ilay atao hoe mpisorona. Isika ilay nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika, hanika nantsoin'Andriamanitra ho fanjakana mpisorona. Ny dikany koa izany dia hoe amintsika ny tokony ho fiainana dia hoe Jehova na Andriamanitra, izy no anjarantsika. Izy zany no antenaintsika, izy no ifotoran'ny fiainantsika ary izy no ireharehantsika ny amin'ny hoe manana azy. Ny olona eo amin'izao tontolo izao dia betsaka ny mieritreritra fa ny fanana-karena, ny fananam-bola, ny fananana fitaovana, ny fananana fiara sy trano, fananana voninahitra, fananana fahaizana, fahalalana olona, be dia be no zavatra ireharehan'ny olona hatramin'ny hoe hatsaran-tarehy, hatsaram-bika ka hifaninanana maro samihafa ary ireharehan'ny olona ireny. Ireny tena ifikiran'ny olona ka mahatsiaro izy angamba hoe ireny mihitsy no anjarany. Fa ho an'ny olona izay tena tia an'Andriamanitra ary mahalala hoe miaraka amin'Andriamanitra dia Jehova Andriamanitra lay telo izay iray, io no ataony hoe anjarany. Io no mahafapo azy ary mahagaga ry havana fa ny fiasan'Andriamanitra dia tena anehoan'Andriamanitra mihitsy fa lay hoe Andriamanitra no anjaran'ny olona zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Fa ahitantsika ny fomba hitondran'Andriamanitra ny olona manao izany ka anehoan'Andriamanitra mihitsy hoe zava-mahagaga ka ny olona manam-bola, manan-karena, manana izay ireharehany eto amin'izao tontolo izao aza dia tsy manana lay zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Sarobidy ny manana an' Jehova ho anjara izay ataonao mahafapo anao. Raha tsy hijery afa-tsy ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra Salamandry Daniela, Isika sy Sadraka sy Mesaka ary Abednego izay niaraka taminy, natao tany anatin'ny lafaoro mirehitra afo nefa tsy mirehitra, tsy may, natao tany anatin'ny lavaky ny liona nefa tsy nohan'ny liona. Salamandry Paoly ohatra izay nikekerin'ny menarana izay nantenain'ny olona sy neverin'ny olona fa hoe ho faty satria angamba mpanao ratsy tokoa, kanjo no ny ela tsy nisy naninona dia gaga indray le olona hoe naninona ary toa tsy nampaninina azy nikekerin'ny bibilava nefa bibilava mahafaty. Zavatra sahala amin'izany no ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona izay miaraka aminy ka manantena azy, matoky azy ho anjarany. Jehova no anjarako. Zany ny fiainantsika, zany ny fiainanao ao amin'ny tompo. Anisan'ny zavatra anankiray voalohany ambaran'ny olona izay manana an' Jehova ho anjarany eto dia izao: minia mitandrina ny teninao aho. Ny voambolana mety mahazatra antsika kokoa angamba ry havana dia ny hoe manao fanahiniana. Manao fanahiniana. Ny olona izay tena mahafantatra hoe tena ao amin'i Jehova, ao amin'Andriamanitra no mipetraka izy dia izao: manao fanahiniana izy eo amin'ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Tsy ataony mandeha ho azy ny fiainany fa tena mitandrina ny tenin'Andriamanitra izy. Ka raha misy zavatra manoloana ny fiainany, misy tranga, zavatra tokony ataony, resaka tokony ataony, sy fisainana tokony hosainy, ny zavatra tokony hodinihany, dia ao anatiny eo amin'ny fanapahan-keviny dia izao: ahoana no anaovako an'izany mifanaraka amin'izay zavatra lazain'ny soratra masina.
ahoana no anatanterahako an'izany araka izay ambaran'Andriamanitra sy ampianaran'Andriamanitra ahy ao amin'ny teniny. Manao fanahiniana mihitsy hoe inona no mifanaraka kokoa amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny tokony ataoko, amin'ny tokony teneniko, amin'izay toerana tokony alehako, amin'ny anaovako an'ity zavatra ity. Izany ry havana ny olona manana an'i Jehovah ho andriamaniny anjarany. Manao fanahiniana mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Manoloana antsika dia be ny safidy matetika mitranga eo amintsika. Isan'andro dia tsy maintsy misafidy zavatra tsika. Manoloana ny tranga rehetra dia misy safidy izay mipetraka eo alohantsika. Ny olona manana an'i Jehovah ho anjarany dia misafidy izay zavatra mifanaraka amin'izay ampianariny soratra masina sy lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay mahasarabidiny hoe mianatra sy mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra ny olony. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe aoko toetra betsaka aminareo ny tenin'ny Kristy. Satria izany no ahafantarantsika hoe ahoana no tokony atao, inona no mifanakaiky na mifanaraka indrindrandrindra amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'izay fanapahan-kevitra rehetra tokony ho raisiko rehetra mihitsy, ary manao fanahiniana izy ny amin'izany. Izany ry havana ny toetra izay hitantsika ananan'izao olona izao. Dia mitohy amin'ny 15 isika. Mifona aminao amin'ny foko rehetra, mamindrafo amiko araka ny teninao. Rehefa mahafantatra an'izany teny hoe manao fanahiniana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra na ny saina na ny tenenina na ny atao na ny ale, dia mahatsiaro kosa nefa fa betsaka ihany ny tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Betsaka ihany indraindray no ohatran'ny toa mandeha ho azy tsy tsaroana akory izany ve mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izany ataoko sy ny teneniko izany sa tsy, ary indraindray aza rehefa lasa ny fotoana vao latsanenina, efa vita ny natao vao latsanenina. Fa izao ny fiainan'ilay olona manana an'i Jehovah ho anjarany dia izao mifona amin'Andriamanitra izy manoloana ny fahalemeny, ny tsy fahatanterahany, mety ho fahotana mihitsy aza vitany. Mifona amin'Andriamanitra izy manoloana ny zavatra tsy tanteraka araka ny soratra masina eo amin'izay alehany sy ataony na teneniny, ny fandraisany amin'ny hafa sy ny sisa. Tsy mpanota intsony ny olona miaraka amin'ny Tompo, saingy mbola mety ho latsaka ao anatin'ny fahotana. Fa izao ny olona izay manaraka ny Tompo marina, raha sendra latsaka amin'ny fahotana dia mibebaka, mifona, ary tsy ilay karazana fahazarana atao amin'ilay teny hoe mamindrafo aminay, fa hoy ny tenin'ny mpanao salama eto hoe amin'ny foko rehetra no ifonako aminao. Tena mahatsiaro vesatra ny olona manaraka ny Tompo rehefa tena hoe nahavita zavatra mampalahelo an'Andriamanitra na mampalahelo ny fanan'Andriamanitra. Tena mahavesatra ny fony, mahatsiaro, tena reraka ao anaty izy, ary izany fahavesarany izany miteraka alahelo mafy ao anatiny dia avy amin'ny fony rehetrarehetra no mifona amin'Andriamanitra izy. Izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina, izay mitsotraka mahafoy izany no azo faminram-po, izany no ampianaran'ny soratra masina amintsika. Ry havana, tsy olan'Andriamanitra ny mahita antsika na mahita ny fiainantsika hoe mbola mety misy fahalemena, fa ny mety olana amin'Andriamanitra dia raha toka manana an'irentsika kanefa tsy mety mifona amin'ny fontsika rehetra, tsy mety mibebaka na miala amin'ireny. Eo amin'ny sehatra izay iainantsika rehetra dia dinio, ka raha misy izay tsy mety mifona amin'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Satria nahoana? Satria ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika, fa Andriamanitra dia mamindra fo, mpamindra fo Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika mifona. Fantatritsika tsara izany fa ny famindram-pon'Andriamanitra no azontsika ianterana. Ahatonga antsika tsy hiara-ny valiny faharatsiana izay ataontsika hoe fahafatesana ny tambon'ny ota, ary tsy zo ny famelan-keloko, tsy karama na tambika hoe tokony ho azo an'iny mihitsy satria izao ny famelan-keloko na ny fanadiovana antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra, fa famindram-po. Lay Andriamanitra be famindram-po, ary mandrakizay ny famindram-pony no mamela heloka rehefa mahita olona izay amin'ny foniny rehetra
no miaiky ny fahotana izy. De ataon'Andriamanitra tahaka ny tsy nanota, tahaka ny tsy mbola nanota hatramin'izay nenany. Zany ny olona ataon'Andriamanitra eo anatrehany noho ny famindram-pony hanadiovany azy sy amindran'ny fo amin'ny olona io. Famindrampon'Andriamanitra zava-dehibe ho antsika koa ny miantehitra sy miankina tanteraka amin'ny hoe famindrampon'Andriamanitra, fa mandrak'izay ny famindrampon'Andriamanitra. Ny andininy faha 7 dia zao ny voasoratra hoe mihevitra ny lalako aho ka mamerina ny tongotro ho amin'ny teny vavolombelonao. Ny tena mpanaradian'ny Kristy marina dia tsy ilay olona hoe mandeha izy fa tsy fantany akory izay aleha. Tsy fantany akory fa rehefa midofotra atsy na menjera roa na mibilisatra atsy zay vao tena nalamy iny tsy izay, fa tena mandinika ny alehany izy. Tsy ataony mandehandeha ho azy, ary ampahery atsika sy ampisaina atsika sy ampandinika atsika hoe tandremo ny amin'ny hoe zavatra mandeha ho azy eo amin'ny fiainana. Zavatra tsy fantatra ao akory ny antony, zavatra tsy voadinika tsy fantatra hoe makaiza ahoana inona ny antony, tandremo zany. Fa eo amin'ny fiainanao rehetra sy eo amin'ny fiainanao manontolo, arak'izay azo atao hatramin'ny antsipirian'ny rehetra, dia aoko ho fantatra ao inona no antony, makaiza ahoana io. Ary iveriko fa tena sarobidy be ny mandany fotoana isainana sy eritreretana zavatra tahaka izany hoe fa maninona moa no miteny tahaka izao fa tsy manao an'izao fiteny izao, maninona moa no mandeha makatsy fa tsy mandeha makary. Zaho ohatra riavana dia nisy fotoana izay nandiniako ny tenako manoloana ny fomba fiteny rehefa indraindray mba manome tsodran'ny olona iny. Misy fomba fitenin'ny malagasy manao hoe mba ho irian'ny olona fa tsy haniry olona. Dia lasa indray nieritrerito tamin'izay manao mahoana moa no anao an'izany. Nahoana no mitsodrano an'ity olona anankiray ity ka ny tsodranoko azy dia zao hoe mba haniry azy daholo ny olona, fa ny olona hafa kosa dia ny ataoko aminy sy ny iriko azy dia zao ireo no maniry azy, fa izy kosa dia tsy haniry ny izaniza. Hoy izaho hoe tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zany, fa izay tianao ataon'ny hafa aminao dia mba ataovy aminy koa. Noho izany, raha maniry zavatra tsara ho an'ity olona anankiray ity izay ho tsofoko rano aho, dia tiako ho an'ny olona rehetra koa zany, karaha tiako hoe tsy haniry olona io olona io, dia tiako ohatran'izany koa ny an'ny olona hafa rehetra mba tsy haniry olona, satria izay zany ny tsara. Ka nahoana no ho an'io rahery ihany no tenenako an'izany fa tsy ho an'ny rehetra. Dia nanomboka hatramin'izay moa dia tsy manao an'izany tsony hoe mba irian'ny olona fa tsy haniry olona, fa manome lanja tsy mitovy amin'ny olona izay samy tian'Andriamanitra. Dia mandinika zavatra sahala amin'izany ohatra eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fiainana. Ohatra teo amin'ny fiainako zany tsy voatery ho an'ny hafa rehetra fa izay aloha ny hafa. Fa ny tiako lazaina dia hoe mandinika ny lalako ary izay ny sarobidy indrindra. Fa rehefa fantatritsika hoe makaiza ny lalako zany, efa mivily maka amin'ny ankavia ve sa efa mivily maka amin'ny ankavanana, dia ny ataony dia ny mamerina ny tongony mba andeha amin'ilay lalana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Zany koa ry havana ny fomba fiainan'ny olona manana an' Jehovah ho anjarany. Diniany ny alehany rehetra, fantany zany, azo ny atsaina tsara hoe makaiza inona no ataoko. Dia raha sendra misy tady ivily dia mamerina n'izany lalan'izany ho amin'ny tompo izy. Fantatritsika tsara raha toy koa izay ambaran'ny soratra masina amintsika sy fahitantsika amin'ny fiainana andavanandro, fa ny lalana migodana malalaka be dia lalana izay mitondra makany amin'ny fahaverezana. Fa ilay fanarahana ny tompo dia hita sy tery ny lalana ka voatery tsy maintsy mandinika tsara aiza no ametrahako ny tongotro. Hoy ny teny soratra masina ao amin'ny Matio 7:13 sy 14. Midira ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Hitantsika amin'izany fa tena lay fametrahana ny tongotra hoe aiza no aleha mihitsy dia tsy
malalaka migodana koa ro amin'ny fanarahandian'ny tompo fa saingy izao na dia tery sy ety aza ny lalana dia lalana azo antoka fa mitondra makany amin'ny fiainana, mitondra makany amin'ny fahamarinana, mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary eo amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny faharatsiana sy ny fahalovana izay misy dia tsy malalaka ny lalana fa tena tery sy ety ary tena sarotra, fa saingy izao azo antoka kosa fa ny lalana mandeha amin'ny fahamarinana dia makany amin'ilay atao hoe ankasitrahan'Andriamanitra. Ka raha sendra misy ny fakapanahy izay tonga eo amin'ny fiainantsika manoloana ny taratasy karakaraina, manoloana ny zavatra tiana ho tanteraka sy tiana ho vita, dia izao fantaro ny ten'Andriamanitra fa ety io lalana miaraka amin'io fa avereno aingana fa aza sodoka mahita n'ilay lalana malalaka be ka mankany fa miverina mamerina ny tongotra ao amin'ny tompo. Izany ny fiainan'ny olona manana an' Jehova ho anjarany. Raha tsorina dia ny hoe ny olona tena manara-dia marina ny tompo dia izao mifanaraka tsara amin'ny atao hoe tenin'Andriamanitra ny fiainany, izay alehany, izay ataony, izay teneniny, izay sainy sy ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana mifanaraka tsara, tsy misy elanelana na misy fifanipahana izay ambarany soratra masina sy ny fiainany manontolo. Ny 180 dia izao no voasoratra: mandeha faingana aho ka tsy mitaredretra amin'ny fitandremana ny didinao. Ny olona izay tena tia marina ka te hiorina amin'ny tompo dia manao fanahiniana mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy vitan'izay fa hoe maika dodona ary mandeha faingana ka tsy mitaredretra amin'izany fitandremana ny tenin'Andriamanitra izany. Ry havana, lay fomba iainanao an'ilay fanarahandian'ny tompo mihitsy no misy samy manana ny azy. Misy ny sasany le kisendrasendra fotsiny angamba hoe ity misy trangan-javatra dia tena mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny tokony anaovako an'io. Fa le sasany manao azy ho tena hoe fanahiniana ampanaovana ny zavatra rehetra ifanaraka. Fa tsy izay fotsiny, tena hoe ahoana no ahavitako aingana an'io, aiza no tery ampanahy izany ao anaty hoe ahoana. Tsy le olona mitaredretra, tsy le olona le efa tarihana, efa tsy haiko mety ho tenenina mafy mihitsy aza angamba ny sasany, zay vao hoe andeha anaraka ny tompo, anao ny asan'ny tompo, anao ny fanompoana. Tsy le olona mila fanairana matetika, fa ilay olona tena ao anatiny mihitsy izy dia dodona. Aingana, anao ny asan'ny tompo aho. Tsy olona varimbariana na voasembatsemba ny zavatra misy eo amin'izao fiainana izao, eo amin'izao tontolo izao sy ny zavatra misy manodidina, resin'ny tahotra indraindray, resin'ny akamoana indraindray, resin'ny filalaovana indraindray, resin'ny fahalianana amin'ny zavatra karazana maro samihafa, lalao sy ny zavatra manodidina indraindray. Tsy izay, tsy le olona miandry tarihana vao manaraka ny tompo, fa izy mihitsy no efa manapa-kevitra ary miazakazaka izy manaraka an'izany tompo izay nekeny izany. Misy endrika fotoana ao anatin'izany hoe miazakazaka, mandeha faingana, tsy mitaredretra izany. Tsaroana ilay teny izay tenenin'ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo 5:12 hoe raha ny ahelan'ny andro dia tokony efa ho mpampianatra ianareo. Saingy mbola mila karazana hoe mihinana ny ronono mpanahy ihany. Efa ela ny fotoana, karazan'olona lay tsy miazakazaka eo amin'ny fanompoana ny tompo, lay tsy dodona eo amin'ny fanompoana ny tompo izany. Aiza ho aiza ny toerana efa tokony hisy ahy raha toa ka tsy malaina, aoka fanafoa amin'ny fanompoana ny tompo, mazo toa. Ary izany no endriky ny atao hoe miazakazaka, izany no endriky ny atao hoe tsy mitaredretra, izany no endriky ny olona manana an' Jehova ho anjarany. Ny 180 dia ny hoe ny hodidina tampoka ny famatoran'ny ratsy fanahy, tsy mba nanadino ny lalanao aho.
natery tahaka ny ahoana isika aza anaraka ny tompo dia zao ny tadidio. Misy ny fahavalo, misy vanim-potoana aza indraindray sala amin'ny lazain'ny mpanoratra ny salamo eto hoe tena manodidina anao ny famatorany ny ratsy fanahy. Mijery ianao ankavia, mijery havanana, ambony ambany, manodidina anao rehetra, toa ohatra ny tsisy zay mihiratra ny amin'izay ahamety ny fiainanao. Voadidin'ny olana, voadidin'ny fahasarotam-piainana, voadidin'ny zavatra maro samihafa. Ny olona manodidina koa tsy olona zay lay mba mampahery sy mitarika ao amin'ny fahatsarana, voadidin'ny mpanao ratsy. Zany indraindray ny fiainana zay andalovan'ny olona manaradia ny tompo. Arako ho fantaritsika fa ny fiainana miandrak'izay miaraka amin'i Jesosy Kristy tompo isika vao tsy ahita izany fahoriana izany intsony. Ety amin'izao tontolo izao ny tompo no ahitanareo fahoriana, ary mahatonga ny fahoriana dia misy izay mety ho avelan'Andriamanitra hitranga izahany toetra atsika hoe manahoana moa isika raha misy fahasarotana mandalo amin'ny fiainasika. Mety koa nefa ny avy amin'ny fahavalo zay fantaritsika tsara fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mitady izay harapany. Mety misy koa avy amin'ny nataontsika satria ny fahotana nataon'olombelona dia miteraka fahasimbahana eo amin'ny fiainany, ary mety no natao koa no hijinjako ny vokatry ny zavatra eo amin'ny fiainako ihany koa dia mandalo fahoriana eo amin'izao fiainan'izao. Kanefa koa mety ho zavatra ataon'ny zanak'olombelona rehetra sy ny marobe ao amin'ny firenena anankiray, ao amin'ny fiarahamonina anankiray, eo amin'izao tontolo izao mihitsy aza. Tsy misy olona ianao ohatra angataka na haniry hoe anisy ady eo amin'ny firenena anankiray, kanefa dia noho ny ataon'ny olona maro samihafa dia misy ady eo amin'ny firenenao, dia tsy maintsy mizaka an'izany ianao eo amin'ny fiainan'ny firenenao ohatra. Misy zavatra zay mafy manodidina anao, fa izao ny ampianary ny fiainan'ny ty mpanompon'Andriamanitra tsika ty eto dia izao hoe na manodidina azy aza ny famatorany zay ratsy dia izao, ny azy dia izao tsy mba manadiny ny tenin'Andriamanitra izy. Zay zany no anazy no zavatra mipetraka ao anatiny, ary zany no tokony anarantsika. Ninona mitranga na roviana na aiza na iza manao inona eo anatrehako sy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny manodidina dia izao ny ahy dia izao ihany. Sala amin'i Jesosy Kristy tompo. Inona no ambarany tenin'Andriamanitra? Inona ny fanampahafantarina sy nampianarin'Andriamanitra iezahako tadidiana ireny? Salamy 7:7 tadiditsika tsara satria anisan'ny tiantsika aza misy adinonao ny fitahihany rehetra. Zany tokony hameno ny sainao tahaka an'i Jesosy Kristy tompo. Rehefa nalaim-panahiny ny tenin'Andriamanitra no miverimberina, tsy nisy teny nalaoko ny vavany afa-tsy tenin'Andriamanitra. Hitanao mihitsy ilay fahafenony ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainany, ka mahatonga azy tsy manana ai mamakivaky ny fiainana. Mizaka tokoa ny zavatra tsy maintsy ho zakainy izy. Tao Getsemane ny atsembohany patrapatraka tahaka ny rà, tsy maintsy ho zakainy zany, fa tsy nampiova ny fahatokiny an'Andriamanitra sy ny fiarahany tamin'Andriamanitra ary ny fahafahany niatrika ny fahamafisam-piainana. Tsy niova, tsy niozongozona, fa nitsoro. Zany re havana no zava-misy satria nahoana ny tenin'Andriamanitra no mipetraka ao anatiny ary tsy miezaka manadino an'ireny izy, fa miezaka mahatsiaro an'ireny. Ndraindray tokoa rehefa ao anatin'ny zava-mafy sy ny zava-manahirana dia lasa miady saina sy ny sala amin'izany dia mety ho tanjon'ny fahavalo sy ny tanjon'ireny zavatra eny aza dia ny ampanadinoana antsika ny tenin'Andriamanitra. Tadidio tsara fa tsy ny ahatonga antsika hanadino ny tenin'Andriamanitra sy hanadino an'Andriamanitra no amialan'Andriamanitra n'ireny hitranga, fa vao maika kosa aza ny ahatonga antsika ahatanteraka ny fiainana, ny fahatokinan'Andriamanitra mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe rehefa voazaha toetra isika dia handray satroboninahitra fiainana. Zany hoe raha afaka namakivaky an'ireny olana sy fahamafisam-piainana ireny tsika dia misy satroboninahitra miandry antsika. Zany ny fampianaran'ny soratra masina, zany ny fiainan'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Ny 12 dia hoe
mamatonalina no ifoazako hideranao noho ny fitsipika ao marina. Mety anisan'ny zavatra misy rehefa mandalo olana sy mandalo ady mafy ny tsy fahafahana mahita torimaso. Mety miantraikatra amin'ny nofo, marary, ny ao anaty ao reraka, ny ao amin'ny saina mety mikorontana mihitsy aza, dia mety misy trangan-javatra maro samihafa ohatran'izany no misy rehefa mandalo ady ny olona. Fa ny zavatra izay tokony ho fantatritsika tahaka an'izay lazaina eto dia izao manao hoe raha sendra mandalo an'irenitsika, ny anisan'ny fomba fiady anerena ny fiainantsika mba afaka hiatrika ary indrindra koa ahitantsika famonjena sy ahitantsika fandresena dia ny fiderana an'Andriamanitra. Ary indraindray ohatran'ny fomba fisainana dia hoe ny fiderana zany dia ao anatina fety, ao anatina fankalazana, fampiakaram-bady, fahatsiarovana vaninandro naterahana, fahafahana fanadinana sy ny sisa. Tsy ratsy akory fa tsara mideran'Andriamanitra ao anatin'ireny. Fa anisan'ny fomba fiatrehana ny ady mafiatrehana koa dia ny mideran'Andriamanitra ao anaty tsy fahitan-tory, ao anatina aretina, ao anatina ady sarotra, midera an'Andriamanitra. Repetera Silasy dia natao tao an-tranomaizina. Fa inona nataony? Nideran'Andriamanitra izy rehefa mamatonalina. Zany no hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:1 amin'ny 5:20 ao. Zany koa ny zavatra nitranga repetera. Rehefa avy nikapohana ny rarana tsy hanambaran'i Jesosy dia efa niteny manao hoe tsara ianareo namarina anatrehan'ny olona sy anatrehan'Andriamanitra ny hoe anaiky ny tenin'ny olona noho ny tenin'Andriamanitra. Dia izay dia anambaran'ny tompo teny kapohana. Fa rehefa avy eo izy dia inona no nataony? Tsy ilay hijery an'ilay mety ho ratra sy hirifiry teo amin'ny tenany akory, fa ny teneny dia manao hoe tena nifaly izy. Nifaly izy satria natao mendrika hizaka sy hitondra fangirifiriana noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zava-dehibe ry havana. Fahaizana sy fananana toe-tsaina hoe hideran'Andriamanitra. Hideran'Andriamanitra mandrakariva. Na misarotra, na mora. Fa ny zavatra mafy andalovako tsy mampiova ny maha-Andriamanitra mendrim-piderana an'io Andriamanitra io. Ka dia hidera azy aho, ankalaza azy aho. Na mamatonalina ka tsy mahita tory aho, na misy faninaintaina sy fangirifiriana eo amin'ny fiainako. Raha mbola misy fofinaina koa dia hidera sy ankalaza an'Andriamanitra. Andininy faha 17 dia manambara ny mpanompon'Andriamanitra hoe naman'izay rehetra matahotra anao aho sy naman'izay mitandrana ny didinao. Zavatra izay ambarany ten'Andriamanitra ntsika dia ny hoe tsy olona manderery isika amin'izao fiainana izao, ary tsy tokony olona manderery fa kristianina mifandray amin'ny hafa, dia ny hafa izay miaraka amin'Andriamanitra koa, izay matahotra an'Andriamanitra. Ary ny fifalian'ny olona manaradian'ny tompo dia ny mianana namana mifandray amin'ireny olona manaradian'ny tompo ireny ihany koa, mba hifampahery, hifampitantana, hifananatra, hifampianatra, hifampivavaka, hifampizara ten'Andriamanitra, hiara-miasa, hifaneo, fa mpifankatia ao amin'ny tompo. Satria raha mifankatia ianareo dia izany no ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo. Hoy ny olona anankiray izay hoe lazao aho hoe iza ny namanao, dia ho lazaiko aminao hoe iza ianao. Ry havana, ny anisan'ny tena fiainan'ny olona manaradian'ny tompo sy manao azo anjarany dia izao: miara-miompi-panahy amin'ny olona izay manaraka an'Andriamanitra koa. Miara-mivavaka izy, miaraka manao asan'Andriamanitra izy, ary ny fahadiovam-po izay vokatry ny fanan'Andriamanitra no iarahany. Fakapanahy be ry havana amin'ny kristianina ny mifampitsara, mifanakina, ary mieritreritra fa ny antokony sy ny fiarahany amin'iretsy ihany no tena izy. Fa ny ten'Andriamanitra dia manambara amintsika fa aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Ary ao anatin'ny fifandraisana amin'ny hafa dia mijery ny hafa hoe inona ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy, ary ahoana no ahafahako manampy azy mba ahafahany maneho sy mampiasa
mampivelatra sy mampandroso ny asan'Andriamanitra sy io olona io mihitsy koa amin'izany fahasoavana nomeny izany. Toe-tsaina tahaka izany no tiany tompo ananana. Ary raha toa ka ity mpanompon'Andriamanitra ity milaza hoe naman'izay rehetra matahotra anao a, ny mahanamana izany dia fifandraisana mety, fifandraisana tsara, fifandraisana samy mahatsiaro afa-po, fifandraisana mahatsiaro hoe misy fanampiana avy amin'ny olona io azoko, ary zaho koa dia manampy araka an'izay fantatro fa tokony ataoko amin'io olona ataoko hoe namako io. Ary zany ohatra nataon'ny tompony amin'ilay ataontsika hoe samaritana tsara fanahy, iza moa naman'ilay olona dia ilay olona izay manome mba hahatonga n'ilay olona izay naratra ho sitrana, ho voatsabo. Naman'izay mitandrina ny didinao a, fidio ny olona iarahana. Misy tsy maintsy ifaneraserana isika eo amin'izao tontolo izao. Na iza mety ho mpanota, mety ho ratsy, tsy maintsy mifanerasera isika amin'ireny olon'ireny. Fa ny hoe tena ho namana dia fantaro hoe iza ny matahotra an'Andriamanitra, iza no mitandrina koa ny didin'Andriamanitra. Fa ny fiarahanao amin'ny olona mpitandrina ny didin'Andriamanitra manampy anao koa mbola vao maika aza anana hery, anana fahaizana, anana fahafahana, anana fahazotoana hitandrina koa ny didin'Andriamanitra, hitandrina ny ten'Andriamanitra. Misy fijorona vavolombelona be dehibe izay ananan'ireny mety tsy nataon'Andriamanitra iainanao, fa ny fahafantaranao ny fiasan'Andriamanitra amin'ireny namana manara-dian'ny tompo ireny dia mampahery sy mampiorina ary mampijoro anao ihany koa. Ny farany ravana dia ny hoe Jehovah eniky ny famindramponao ny tany, ampianaro ahy ny didinao. Ny teny izay hitantsika eto dia ny hoe naiza misy anao dia any Andriamanitra, any amin'ny tany rehetra. Tsy miankina amin'ny hoe efa ary am-piangonana ihany na ary amin'ny fivorian'ny fikambanana ihany na fa na any amin'ny toeram-piasana ianao, na any amin'ny tokantranonao ianao, na any amin'ny toerana izay anaovanao fialan-tsasatra ianao, na amin'ny rehetrarehetra, enika ny fahasoavan'Andriamanitra, enika ny famindrampon'Andriamanitra ny tany ny dikan'izany. Naiza alehanao ao koa fantatrao fa afaka hahita ny famindrampon'Andriamanitra sy iaina ny famindrampon'Andriamanitra foana ianao, ny toerana rehetra. Izay mahatonga antsika tsy manana olana hifidy akory izay toerana an'rahan'ny tompo antsika. Raha mahita ny toerana izay nalehandry Paoly ry Petera ary ny ara-tantara aza nalehan'ireo apôstôly rehetra ireo isika dia mahafantatra fa tsy nataon'izy ireo ho zavatra akory ny ainy mba hahafahan'izy ireo mitondra ny tompo, satria fantany fa naiza misy azy dia miaraka amin'iny ny tompo, ary ny famindrampon'ny tompo sy ny fahasoavan'ny tompo dia miaraka amin'ny mandrakariva. Ny tany rehetra izay rehetra eo aminy dia an'i Jehovah, an'Andriamanitra. Ary raha anjarantsika Andriamanitra dia lovantsika ao amin'Andriamanitra. Mety tsy manana anjara-tany sy zara-tany tsika tahaka ny tamin'ny zanak'Israely, fa ny tany rehetra kosa dia eniky ny famindrampon'Andriamanitra, ary any amin'ny tany rehetra isika dia afaka ho mpanompon'Andriamanitra, afaka mijoro, afaka misitraka, afaka mifaly, afaka manana fiadanana, afaka mahita ny tanan'Andriamanitra momba sy mitahy ary miahy sy manampy antsika. Tsy karazana olona matahotra ny andeha atsy na andeha roa ny olona izay manana Jehovah Andriamanitra. Ny baiky ny tompo raha teo dia miteny hoe mandehana ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izao tontolo izao ny olona rehetra, ny toerana rehetra, satria nahoana naiza lehanao afaka miaraka aminao eny Andriamanitra ny famindrampon'ny sy ny fahasoavany. Jesosy Kristy tompo dia efa niteny fa momba antsika mandrakariva izy, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, na dia ho ankavanan'Andriamanitra mifona ho antsika isanandro koa aza izy. Zany dia midika fa ilay olona miaraka amin'Andriamanitra dia tsy matahotra ny andeha, tsy matahotra ny toerana, fa miaraka amin'iny Andriamanitra. Farany dia ny hoe ampianaro ahy ny didinao. Na dia efa manana Jehovah Andriamanitra ny aza izy
na dia efa mini na manao fananiana mitandrina ny tenin'Andriamanitra ary izy ary dodina amin'izany dia afantany fa mbola mianatra mandrakariva izy mba ahita lalina kokoa, ahita bebe kokoa, ahita tsaratsara kokoa, ahafantatra misimisy kokoa ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, eo amin'ny fiainan'ny olona tena manara-dia ny tompo tsy mitsahatry ny mianatra ny tenin'Andriamanitra izy, ary tena mahatsiaro hoe tena mitady mangetaeta ny tenin'Andriamanitra, hihinana ny tenin'Andriamanitra, ho maminy ao am-bavany tahaka ny tantely araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra. Zany no tena mpanompon'Andriamanitra marina, miditra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mitady izay tombona amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ao amin'ny teniny izay ambarany. Ary lazaina amintsika, na dia mandra-piala ny fofona itsika azy, dia misy foana ny afatra, ny teny, fampianarana izay mbola tian'Andriamanitra, sain'Andriamanitra omena atsika rehetra. Fa ny androm-piainantsika rehetra dia tsy mbola omby ahalalantsika sy ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, fa izay efa fantatrao kosa aloha dia efa izory andehano fampitombon'Andriamanitra eny an-dalana eny am-pandehanana eny ianao. Ary izay ny faran'ny teniny eto, ampianaro ahy ny didinao. Ny olona manana ny Jehova ho anjarany dia mianatra mandrakariva ny didiny ao anatin'izany trangam-piainana sy fambadibadiam-piainana rehetrarehetra izany. Izay ry havana ny teny izay tiana ho lazaina sy ampianarina amintsika, ary anisan'ny zava-dehibe ho antsika ao anatin'ny toivaka ny fahamarinana izay ampirisihana antsika mandrakariva ny hoe miorina, mijoro, mankatoa ary manaraka ny tenin'Andriamanitra. Izany mahatonga antsika makahala ny orisoriso, makahala ny kolikoly, makahala ny fahalovana, satria ny tenin'Andriamanitra dia fahamarinana feno, fahamarinana tanteraka, fahamarinana tsy azo sy tsisy azo hiadiana hevitra, fa izay rehetra ambaran'Andriamanitra dia marina avokoa. Dia ho an'Andriamanitra irery voninahitra ho antsika rehetra kosa ny fahasoavan'ny Tompo, mba ho tahaka ny mpanao salamy teny isika manana an Jehovah ho Andriamanitra, ilay Andriamanitra telo izay iray ho anjarantsika, ary dia ny tenin'Andriamanitra ny amen ny fiainantsika mandrakariva. Amen. Ivavaka isika. Tompo, makasitraka anao sy manome voninahitra anao izay noho ny amin'ny teninao, fa tena mamino ny tantely izany. Dia ampio izay, ampianaro izay tsy ho mpiaino mpanadiny fa ho mpankatoa ny teninao, mpankatoa ka ahita ny vokatry ny fiasa ny teninao amin'ny fiainanay. Fa ianao Jesosy Kristy Tompony efa nanome antoka anay fa mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalanao, fa ianao nampihavana anay tamin'Andriamanitra. Ary izany fihavanana amin'Andriamanitra izany mahatonga anay mahazo antoka fa nafiry ny teny fikasana dia ho aminy eny, amin'ny alalany ny amen. Dia misaotra anao izay Andriamanitra fa marina amin'ny teninao rehetra ianao, ary izay dia manantena sy mahatoky ary mino tanteraka fa marina avokoa ny teninao, ka eo amin'ny fankatoavanay an'izany dia aneo ny fahamarinanao tokoa ianao. Misaotra ray masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 240, andiny 720. Tsy adidiko izao samirery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tantsika ny Tompo, mitady mpiara-miasa izy. Ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery, midira ho mpikambana, tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaînedhonnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.